Miarabantsika tsirairay avy-indray tratry ty talata maraina fa 10 volana Novambra ity misaotr'Andriamanitra isika fa mbola nomeny tombonandro indray amin'izao maraina izao ary tombontsoa lehibe ihany koa nanantsika izay andraisantsika ny teniny. Lohandirantsika ny amin'ny mofonainan'io dia hivavaka. Hitombo Andriamanitra eo mbola misaotra anao izahay satria nomenao zavatsoa indray dia ny fofinaina mahavela izay atao anatinay. Misaotra anao ihany koa mamposaka ny masonay rehetra atsinjo anao n'izao maraina izao. Angataka aminao ny mba azahoanay hery ary ny ahafahanay manana finiavana hatrany. Ny katsaka ny fahamarinanao. Mitenena raha eo fa vonin-kainanao zahay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe manam-piny hafa. Ilay amin'ny Petera voalohany 2:7-5 sy ny 7 manao hoe farany miraisahina ianareo ka miaraha ory, mifankatiava tahaka amin'ny mpiralahy, mifamindrafo, manetretena, tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana na fanaratsiana, fa aoka hisaotra kosa satria ho amin'izany no niantsonanareo mba handova fitahiana. Amen. Raha izay miasa ho an'i Kristy dia tsy maintsy madio am-po mihitsy sy mendrim-pitokina ary tsy maintsy ho malemy fanahy sy feno fangoram-po ary mahalala fomba ihany koa. Misy hery mahasarika eo amin'ny fifandraisana sy ny fifampiresahana amin'ireo izay tena manana fahalalam-pomba. Ny teny feno fahalemem-panahy, ny fijery feno fangorahana, ny fitondran-tena feno fahalalam-pomba dia samy tombabidy ambony dia ambony tokoa izay tsy azo sandaina. Ny kristianina tsy mahalala fomba izay tsy miraharaha ny hafa ihany koa dia maneho miharihary fa tsy mikambana amin'ny Kristy izy ireo. Toy ny fiainana ny ainan'i Kristy fony izy teto tany ihany koa no tokony ho fiainan'ireo kristianina mpanaradia azy. Izy no ohatra alaitsika tahaka, tsy amin'ny fahadiovana ihany fa amin'ny faharetana sy ny fahalemem-panahiny ary ny fahavononany hikarakara sy hevitra ny hafa ihany koa. Entitra sy mafy toy ny vato izy manoloana ny fahamarinana sy ny andraikitra izay tokony ho tontosaina. Nefa kosa tsy miova ny halemem-panahy sy ny fahalalam-pomba nananany. Mitondra arifim-piainana madio sy nahafinaritra ny tokantrano ny fanatrehany. Ary ny fiainany dia toy ny maserasera miasa ao anatin'ny fiangaroan'ny fiarahamonina. Tamin'ny mpahamendrehana tsy mety sasatra no nandehanany niaraka tamin'ny karazan'olona samihafa. Nofinoy ny teny izay feno fangoram-po teny amin'izay nahitany olona rehetra teny izay efa reraka sy tambesarany eto mavesatra. Nitady an'izay fomba hamelomana ny fanantenana tao amin'ireo izay tena ketraky ny fahakiviana sy efa nilofoka izay tsy nanana fanantenana intsony izy ka napetra ny teo anoloany ny antoka fa afaka ny ho tonga tsy manan-tsiny sy tsy hanana fanahiana indray izy ireo ka natratra an'izay toetra tokony aneo amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy indray. Ny fitiavan'i Kristy no manalefaka ny fo sy manalama an'ireo marokoroko ny toetra rehetra. Aoka isika hianatra eo aminy fomba hampiarahana ny atao hoe fahadiovana sy fahitsiana miaraka amin'ny famiraparatany toetra. Ny kristianina malemy fanahy sy mahalala fomba no fandresen-dahatra matanjaka indrindra afaka hitondra vokatra eo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Izany no heren'ny Tompo amintsika tsirairay avy. Teny mba ahafahany tsika ihany koa mitombo ampinoana, mitombo ho tahaka an'i Kristy ary ihany koa ny mpiara-miasa mahatoky aminy anehoana ny fahasoavany amin'ny hafa ihany koa. Ireny izany ho tanteraka amin'ny fiainanao tsirairay avy izay miain'izao fandarana izao ka hitombo fitity koa anay isika. Amen. Tompo tianay misaotra anao izany amin'izany teninao izany. Mampianaro izahay handefitra ny tsy mendrika izay ao anatinay ao fa ny mevahana izay avy aminao. Ary ihany koa ianao Tompo no aoka
hitondrana eo amin'ny fahamarinana trany aminaran'i Jesosy. Amen. Sapiaro